Faly miarabantsika tsirairavindray tratra ty sabata maraina fa 4 volana septambra ity miarabanao ihany koa tratra izao andro manokana izao irina dia tondra hery sy fahasoavana anao ane izany lohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika ianay tsara indizin-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra saranay manokana ianao izay niay sy ny tantana anay nandritra ny nenay maniny mety maro koa ny zavatra loza tokony nanjoanay kanefa noho ny fitantananao sy ny fiarovanao dia alavitra anay izany eto izahay dia maniry ny havana aminao indray fa meteza ianao tompo andray anay tahaka ny zanakao aminaran'i Jesosy amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy misy petipetina nalaina amin'ny Efesiana 5:5-20 sy ny 7:20 manao hoe dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy mba ho raisina ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy amen. Mitondra ny anarana kristianina isika ka aoka mba ho marina eo anatrihan'izany anarana izany tokoa ny maha kristiana dia midika ho fanafahana ny Kristy midika ho fanarahana azy amin'ny fandavan-teny izany fanandratana ny fanevan'ny fitiavana fanomezam-boninahitra azy amin'ny teny sy ny asa tsy misy fitiavan-tena tsy nisy fiheverana momba ny tena teo amin'ny fiainan'i Kristy nitafy ny toetsika izy ary ny aina fiainana feno fanoloran-tena tanteraka ho an'izay mahasoan'ny hafa tokony haneho an'ireo toetran'i Kristy ny kristianina eto amin'ity tany ity tokony hanana anjara ihany koa sy hanana fahatsiarovam-pitondran-tena izay ireny Kristy isika tsy misy petipetina ao izy na fiketronana na izay toy izany eo anatrehan'ny ray tamin'ny halehiben'ny fitiavana nanoloran'i Kristy ny aino antsika rehefa feno ny fanoloran-tena antsika dia azon'i Kristy totosaina ny asa efa natombony antsika tamin'ny nanolorany tanteraka ny tenany amin'izay vao ho tanterahany amintsika ny famerenana antsika amin'ny laon'ny tanteraka nanolotra ny aino fanavotana ny taranak'olombelona Kristy mba hananan'izay rehetra mino azy fiainana mandrakizay handray avy amin'ny mpamonjy ny fanomezana sarobidy indrindra ireo izay mankasitraka n'izany sorona lehibe izany izay fo madio fanandramana sarobidy lavitra noho ny volamena na ny volafotsy na ny vatosoa no azon'izy ireo miara-monina amin'ny Kristy any amin'ny fonenana ny an-danitra izy ireo ka amin'ny firaisana aminy no hifaliana amin'ny fiadanana sy ny fifaliana tia azy amin'ny fo tia azy amin'ny saina ary tia azy amin'ny fanahy sy ny heriny izy ireo satria tsapany fa mahalova eo amin'ny mahalova izay novidian'i Kristy azy tamin'ny rany iverinao ve namako fa tsy manome tombam-bidy ireo izay miaina tanteraka ho azy Kristy move ianao mihevitra fa tsy mamangy an'ireo izay tahaka ny Jaona ilay malalany tokoa Kristy izay tany amin'ny toerana sarotra dia sarotra izay feno fitsapana noho ny aminy izao ny tsarovy ireo izay mahatoky ka hazonony mba iray aminy dia ampahireziny ampahireziny ary koa hatanjany izy ireny ary tsy ho avelany ho irery tokoa ao anatin'ny zavatsarotra ianao ihany koa hijoroa manjakariva ho mahatoky fa i Kristy dia eo anilanao manjakariva ary vonina ny hiara-dalana aminao amin'ny zavatra rehetra amen. Ry tompo tianao mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany misaotra tompo izay tsy mba mandao anay tokoa fa manome toky ny fisianao amin'ny fiainanay dia ampio izahay mba ho hita taratra hitondra an'izany faneva ny maha eo amin'ny fiainanay izany mba ho tanteraka aminay ilay tsy misy pentipentina na fiketronana fa mba ho masina sady tsy misy tsiny tokoa anay izahay amen. Sa
zay mpiaro